Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tsimtsatra tsika miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodransy fandriampahalemana ho amin'ny mpaminantsika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviana akaiky ireo mpanaradia azy ary izay rehetra ninaraka ny sordalany mandra-pahatongavany andro fitsarana. Ripino Islam. Amin'ny androany ity inshallah tsika dia iresadresaka mahakasika ny fifehezana amin'ny volana Shawwal. Satria na de lasa aza ny volana Ramadan dia tadidio fa tsy tapitra eo ny fifehezana, tsy tapitra eo ny fanompona, tsy tapitra eo ny fankatoavana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ny fanompona, fifehezana sy fankatoavana ny Allah amin'ny karazany mpanompona maro samihafa dia mitohy foana na de efa tapitra aza n'izany volana Ramadan. Satria ny volana Ramadan no vatsy lehibe, na volana Ramadan fotoana nakantsika n'ilay vatsy lehibe ahafahantsika miaina 12 volana aorianan'izany volana Ramadan izany. Noho izany amin'ity androany ity tsika iresaka ny fifehezana enin'andro amin'ny volana Shawwal izay nampirisia ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary mitondra valisoa lehibe sy tombotsoa ho an'ny mpino Islam izay manatanteraka azy. Ataontsika iaina ao anatin'izany hadisy notanterin'ny Abu Huraira radhiyallahu anhu izay niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyam ad-dahr. Nizaniza hoe mpaminany sallallahu alaihi wasallam mpino Islam anankiray nanatanteraka ny fifehezana nandritra ny volana Ramadan dia rehefa avy eo nampanarahany enin'andro amin'ny volana Shawwal dia izany olona zany dia tahaka ny nifehy nandritra ny taona anankiray. Azonao ve valisoan'izany fifehezana enin'andro zany? Efa nahavitanao 30 andro tamin'ny Ramadan. Alhamdulillah, mankasitraka ny Allah izay nomena an'izany tombon'andro sy fahasalamany nanatanteraka an'izany. Enin'andro ahatonga anao ahazo valisoa fifehezana taona anankiray. Mety mipetra fanontaniana hoe fa maninona moa no lazaina fa hoe taona anankiray no ny fehezanao raha manampy enin'andro amin'ny volana Shawwal. Amin'ny finoana Islam dia ny fanompona anankiray izay ataonao, ny asa soa anankiray izay ataonao dia ampitomboana 10. Ka raha ny fihetsika nandritra ny 30 andro na iray volana ampitomboana 10 zany dia lasa tahaka ny nifehy 10 volana ianao. Zany hoe raha nifehy iray volana ianao na 30 andro dia lasa toy ny nifehy 10 volana na 300 andro. Zay 10 andro zay, zay 10 volana izay dia raha ampinao indray izany enin'andro amin'ny volana Shawwal dia tahaka ny nifehy 2 volana dia lasa feno 12 volana izany satria ampitomboana 10 ilay asa soa izay nataonao. Zany kady tsotsotra zany eo anatrehany Allah valisoa lehibe izay no kajy takatry ny saintsika fa Allah yudaifu liman yasha, afaka mbola manampy ambonimbon'izay. Ary tenenindreo manam-pahaiza manao hoe Allah tsy reraka manome fahasoavana sy valisoa ho an'ny mpino anankiray raha ohatra ka iny mpino iny tsy reraka manatanteraka fanompona sy fankatoavana an'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Noho izany rehefa natapitra Ramadan antsika dia ndao hiaraka ifehy enin'andro amin'ny volana Shawwal. Ametra-panontaniana antsika hoe ahoana fomba fanatanteranao azy? Moa ve mifampitohy sa tsy tapatapaka? Samy mety avokoa no anatanteranao azy. Na dia hoe tapitra androany Ramadan niditra antsika tao anatina Eid, ray andro 2 andro aorian'ny Eid dia efa afaka nanao fifehezana enin'andro direkta tao anatin'ny Shawwal, efa azonao ny valisoan'izany fifehezana ray taona zany. Mety ataonao indray izy io tsy tapatapaka, ray androany afaka 2 andro anao vao manao fandroany, afaka 2 andro indray anao manao fandroany, fa kosa mila ao anatin'ny volana Shawwal no hanatanterahana an'izany fifehezana zany. Fa raha vao miala ao anatin'ny volana Shawwal dia tsy tafiditra ao anatin'izany. Ka mila fantantsika any amin'ny 29 avril na 28 avril mifarana an'ity volana Shawwal ty. Noho izany rehefa anao te hifehy
de tokony alohan'io 29 na 28 avril io no farany fehezanao Shawwal. Zany hoe any à partir am 23 zany anao na 22 anao mifehy raha ohatra ka ifampitohy mandra-patongany zany 28 izany raha ohatra ka anao azy mifampitohy ka ataritaranao ny fanaovana azy. Fa ny tena tsara dia ataonao aloha satria tsy fantatrao ny tambana izay mety ahazo anao amin'izay fotoana izay. Petraka ihany koa fanontaniana manaraka hoe mety ve atambatra ny fanoloana ny fifehezana amin'ny Ramadan amin'ny fifehezana sunna Shawwal. Izany dia tsy mety araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana satria fifehezana anankiroa samy mahaleo tena izy ireo. Ray fifehezana amin'ny Ramadan izay tsy vitanao dia tsy azonao atambatra amin'ny fifehezana sunna izay amin'ny volana Shawwal. Fa na ianao mifehy 9 andro amin'ny Shawwal aloha dia rehefa avy eo manolo ny Ramadan na anao manolo ny Ramadan izay tsy vitanao zay vao anao mifehy Shawwal. Zay ihany koa question manaraka hoe misy ireo olona misabadida amin'ny fanatanterahana azy. Moa ve ilay fanoloana no atao voalohany sa ilay sunna amin'ny volana Shawwal? Misy ampany amin'ny manam-pahaizana miziroziry mihitsy fa hoe ny fanoloana amin'izany volana Ramadan zany no tsy maintsy atao voalohany satria iny no didiny Allahnao tetỳ ambony tany. Ary raha sendra maty ianao tsy ho antaniny Allah le fifehezana 9 andro amin'ny Shawwal fa ilay volana Ramadan ihany no antaninanao. Ka araka ny voalazan'ny manam-pahaizana tsaratsara ianao manolo izay tsy vitanao tamin'ny Ramadan zay vao anao miditra manatanteraka an'izany fifehezana Shawwal izany. Misy ndray manam-pahaizana miteny manao hoe ataovy aloha le 9 andro amin'ny volana Shawwal satria ny 9 andro ao anatin'ny volana Shawwal voafetra ray volana ihany. Ka raha ohatra ka anao efa nifehy ray volana tariny nefa mbola andoha na hanolo fifehezana mandeha 10, 20 indrindra vehivavy tratran'izany fadim-bolana zany. Misy vehivavy fiandohan'ny Ramadan izy tratran'ny fadim-bolana ary fiafaran'ny Ramadan tratran'ny fadim-bolana lasa 10 ny fifehezana zay solony. Ka raha ohatra ka nanao fifehezana 10 izy ampiny 9 andro indray zany dia lasa ohatra ny nifehy tapa-bolana indray izy amin'izay fotoana zay. Ka ny teny ireo manam-pahaizana hoe afaka ataony aloha le 9 andro amin'ny volana Shawwal dia rehefa avy eo izy malalaka manolo an'izay tsy vitany tamin'ny volana Ramadan. Ary porofo no entin'izy ireo tamin'izany dia ilay tenin'ny Aisha radhiyallahu anha. Mamantsika Aisha radhiyallahu anha ny teny manao hoe zay tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa tonga ny volana Sha'ban zany hoe alohan'ny Ramadan amin'ny taona manaraka eo zay manolo ireo fifehezana izay tsy vitanay tamin'ny taona lasa. Izany hoe raha tsy vitany tamin'ity 2025 ty any amin'ny volana Sha'ban 2026 izy zay vao manolo an'izany sy no sady fanazarantena amin'ny fifehezana Ramadan ho avy. Ka en résumé zany zay ataonao zany samy mety avokoa. Zay hitanao maivana aminao na hanolo alohanao amin'ny volana Ramadan tsy vitanao zay vao mifehy 9 andro na anao ifehy 9 andro zay vao anao hanolo ilay fifehezana amin'ny volana Ramadan. Zay maivana aminao, zay tsara aminao, zay hitanao fa vitanao aingana kokoa no ataonao, anao no mahafantatra ny tenanao amin'izay fotoana zay. Fa samy mety avokoa izy io satria manam-pahaizana tsy nitovy hevitra, mananjotsika safidy izay mety amintsika sy maivana amintsika. Fa ny essentiel dia sady manolo ny fifehezanao no sady manao ny 9 andro amin'ny volana Ramadan. Engane Tompo Allah subhanahu wa ta'ala hanome antsika valisoa an'izany fifehezana amin'ny volana Ramadan sy valisoa ny fifehezana amin'ny volana Shawwal izany. Ary omeny Allah fahatanjahana sy tombonandro antsika ahatratran'ny Ramadan amin'ny taona ho avy indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.